Roger Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam-baovao. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manulchawanao ni fampalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Nanao fihaonana an-databatra boribory niaraka tamin'ny vondron'ny firaisamonim-pirenena androany ireo kandida ho filoham-pirenena misy 12 tsy tonga ary nandefa solotena ny kandida Andry Rajoelina tahaka ny fihaonana tamin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana tsy nisy nanao fanambarana ny fivoriana ireo kandida. Tsy ny fanjakana irery ihany no mahay mamaky ny lalàna eto amin'ny firenena hoy ireo solombavam-bahoaka manoloana ny fandikan-dalàna miverimberi nataon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana nisy fotoana ny zava-drehetra hoy ny solombavam-bahoaka ary tsy azo ekena ny fanaovana fanararota-pahefana. Tsy mazava ary tsy mangarahara ny fomba fanatanterana ny tetikasa mikasika ny autoroute na ny lalambe migodana mampitohy Antananarivo sy Toamasina raha tsy nahenona feo intsony tatoato nivoaka ary nanaitra ny maro indray ny fanapa-kevitra ny rasin'ny governemanta ifarimbonana mikasika izany. Hatramin'ny volana novambra 2024 ireo prakidrara maromaro no tsy nandray karama noho ny fitakiana izay natao tamin'izany fotoana hoy ny sendika ny prakidrara. Iamafy ny fitakiana raha toa ka tsy misy ny finiavana mahay ireo teboka telo izay angatany ireo sendika. Any ivelany ny rohitra nidina an-dalambe manohitra ny fanapa-kevitry ny fitondrana armeniana ireo mponina any an-toerana androany manoloana ny fanekena ny fifampiresahana tamin'ny Bakou izay vao nanafika tao amin'ny renivohitry Azerbaïdjan. Takiny ireo vahoaka armeniana ireo ny alan'ny Prime Ministre Nikol Pachinian. Araha avetrany ary ny andindinizay. Zoma 12 ny volana septambra 2024 tomboko lahy sy tomboko vavy ategna ny araba momba ampirarintso ho antsika rehetra ny tokantrano izay manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Cool TV ho amin'ny ity alina ity asaiko ianao anaraka ireo vaovao nisongadina ho amin'ny androany anomboantsika izany avetrany ary teny amin'ny CCI vato indray io ankolafo politika hafa nitonona ho fikambanana akaiky Andry Rajoelina anara-baovao indray no isalorany Rajoelina izay nizaka ny zopirenena tokana ny zopirenena frantsay ary toeriny maro anisany mahakandida azy fiantsina politika iny miteny amin'ny CCI vato iny araha itsika ary ny matoan-datsoatry Gaëtan Andriaslavo. Nampiasain'ny pomba Andry Rajoelina nanaovana etsika politika indray ny CCI Ivato. Tsisy bedy, tsy voarara ary tsy nisy emo nandroka. Tena manao izay tanin'ny kibony mihitsy. Tsy mahalala menatra, manitsakitsaka ny demokrasia amin'ny fanaovana zinona ny afo eo amin'ny fanaovana politika sy ny fahafahana maneho hevitra sy mamory vahoaka. Olona manana fisainana sy fanahy-tahaka izany no mbola te hitondra ny fanjakana sy anana fahefana ara-panjakana. Tsy te halala ny lanjan'ny demokrasia sy ny fampitoviana lenta ny fomba fanaovana politika mihitsy rehefa olona miara-dia amin'ny reto ry Andry Rajoelina ireto. Isany ady hevitra teny anivon'ny fiarahamonina teny omaly sy androany io famorim-bahoaka teny amin'ny CCI Ivato eo. Ho an'ny olon-tsotra dia ny hoe sitrany ay raisy fa vola adala tompo fa raisy na loha. Tsy mampaninina azy ireny no mankeny satria tsy ny foto-kevitra no mipaiko azy fa ilay tambiny arabola izay mba mahavita izay vitany. Ny mpikarakara sy ireo mpitarika teny ihany koa efa mpanao an'izany ary mpilalao
izay fomba fanao politika izay. Hita tena ireo mpanao politika izay ry zareo reto ihany nanelikiliky azy, ary misy sasatsasany amin'ny mpitondra ankehitriny reto ihany indray no naka sy nandresy lahatra azy ireo. Mialokaloka ambadiky ny hoe ny firenena no jerena, tsisy ampo araka ny tokony ho izy ireo mpanao politika ireo. Enatry ny fanaovana politika aty amin'ny tany andalam-pandrosoana, endriky ny tsy firaisan-tsaina sy ny tsy fitovim-pijery miabo eo amin'ny samy mpanohana rajoelina ilay manana taratasy 7 santimetatra mahafrantsay azy izao tena amin'ny CCI Ivato izao. Tena fikambanana tokoa ve izao sa fanehokery hafa fotsiny izao amin'ny sasany ao anatiny ary miady fity amin'ny olona efa nametra-pialana iny, dia sa manamarina iny tsy fanaran-dalàna nataon'ny ACC iny ve ireto mpanao politika ireto, dia heveriny fa maharesy lahatra ny mpifidy tokony seni ve ny kabariny, satria azy ny ACC sy ny seni dia ho sa manao zao kabary sy etsika mitory fandresena mialohan'ny fotoana izao ireto mitonona ho fikambanana ireto. Anaty famitahantena ento mamitaka ny hafa hatrany ireto mpanarady sy taomina iarady amin'ny rajoelina ireto. Anatin'izay fitaka izay ny fanaovana tserasera matanjaka isehoana ivelany fa mafy eto amin'ny ity tany janaka iombonana ity. Tsy mitsahatra mandrehitrafo ireto mpomban-drajoelina ireto, atraizany fetra hoy ny fitenenana. Tantara hafa indray ity, na eo amin'ny samy ao anatiny, na eo amin'ny ireo mpanao politika mpivadibadika palitao, na eo amin'ny vahoaka mora rebirebena, na eo amin'ireo marobe efa tonga saina ihany koa ka nanao tazan-davitra ary efa nanatevina ny mpanakina sy ny mpanohitra. Nanaitra ny ampony majorité silencieuse ihany koa iny fietsika androany iny ary mitarika azy ireo anampy ny mpanohitra sy ireo tsy mitovy hevitra amin'izao fitondrana izao. Tantara mitoy. Nanao fihaonana andatabatra boribory niaraka tamin'ny vondron'ny firaisamoam-pirenena androany ireo kandida ho filoham-pirenena. Misy 12 ireo nanatrika ny fihaonana raha toa tsy tonga ary nandefa solotena ny kandida Andry Rajoelina. Tahaka ny fihaonana tamin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana, tsy nisy nanao fanambarana na nilaza ny votoatin'ny fivoriana ireo kandida ny andindin'izay ary entiny Ilarina Solonena. Taorian'ny fihaonana tamin'ny teo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana, ny fampidinika momba ny toetra ara-pirenena sy ny mahakasika ny fifidianana filoham-pirenena ho avy io ihany koa ireo kandida sy ny vondron'ny firaisamoam-pirenena androany. Tonga nanatrika izany fivoriana izany avokoa ireo kandida miisa 12 ankoatran'ny Andry Rajoelina izay sady tsy nandefa solotena. Tsy nisy nanao fanambarana ireo kandida taorian'ny fihaonana. Nilaza kosa ireo firaisamoam-pirenena fa fitadiavam-baolana maharitra eto amin'ny firenena, indrindra hisorohana ny krizy fifidianana no antony fifanantonana. Tena afaka miteny amintsika hoe mbona makaiza satria izay mihitsy ny antony taritana fampiresahana. Izay mihitsy ny taritana fampiresahana tsy izay aty zany manana vahaolana irery satria mpanamora ny tena ataonay ao anatin'ilay izy ary mandrindra n'ilay fitadiavam-baolana miaraka. Raha tsy vita mihitsy zay sehatra zay i fitadiavam-baolana miaraka zay tsy afaka miteny zay zany hoe isotra makaizy ity na isotra makaizy dia ezahana mba ho taritra ao anatin'izay fomba fiaina mitarika mitady vahaolana iarahana zay ary vahaolana irina izy zany mba ho vahaolana maharitra ihany koa fa tsy hoe isaky ny 5 taona tsika dia arana olana ohatran'izao foana rehefa misy fotoam-pifidianana satria misy tsy fanarahana, misy katsikajy ary misy fitadiavana tontsoa na ho anitsy na ho anitsy samy mba mieritreritra fomba fijery vahaolana lavitra ezaka zany. Tsy midika ho fiandanina ny fifampiresahana tahaka izao io hatrany ny firaisamoam-pirenena fa matompona andraikitra ny tsirairay, indrindra izy ireo izay manana andraikitra eto amin'ny firenena tsy afaka angina manoloana ny zava-misy ankehitriny. Zay dia mametraka ny tenanay firaisamoam-pirenena zany neutre. Fa neutralité tsy midika hoe tsy miteny amin'ny zavatra hitanay fa tsy rarina na tsy misy fahamarina dia tsy maintsy miteny zany zay dia tsy maka position zany fa milaza ny tsy marina sy ny tsy ara-dalàna ny fiveranay azy. Amin'ny mahafitadiavam-baolana ity fihaonana ity, nilaza ny mangataka fihaonana amin'ireo mpisehatra samihafa mandray anjara mivantana na ankolaka amin'ny fifidianana ny firaisamoam-pirenena tahaka ny seni, ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ary ny governemanta. Ireo kandida kosa taorian'ity fivoriana ity nihaona tamin'ny FFKM indray araka ny loharanom-baovao izay azo heverina fa mahakasika ny fifidianana trano no antony. Tsy ny fanjakana irery ihany no mahay mamaky ny lalàna eto amin'ny firenena hoy ireo solombavam-bahoaka. Manoloana ny fandikan-dalàna miverimberina ataony eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana amin'izao fotoana. Misy fotoana ny zavatra rehetra hoy ny solombavam-bahoaka ary tsy azo ekena ny fanaovana fanararota-pahefana. Nela Jeanne Efson.
sy ny fanjakana ireriany no manana ny marina sy mahalala mahay mamaky ny lalàna velona eto amin'ny firenena ka izay mety amin'izy ireo ihany no ataony hoy ny solombavam-bahoaka voafitsy atao amin'ny boriboritany fahadimy androany manoloana nisy fanjikan-dalàna izay ataony nisy HCC amin'izao gouvernemanta tsisy mamokatra izao ary efa nisy ny motion de censure natao tamin'ny gouvernemanta izay notariny prime ministre lehibe ny gouvernemanta Tsai Christian tiako ny mampilaza mampafantatra andrehetra mampatsiafa tsy mampilaza amin'ny masolom-bavam-bahoaka ianao nge ndre mato prime ministre sy gouvernemanta tarianao io io nge raha ny tena izy efa tsy manana légitimité sy tsy manana crédibilité intsony eo anatrehany opinion sy eo anatrehany lalàna satria nataonareo atao hoe inona fitera forcine fotsiny ilay hoe tsy azo tanterahana ny voty tsy forcine moa zany fa nysakanana tamin'ny fomba rehetra ilay voten'le motion de censure fa raha natao iny dia angamba nisy 300 na naika izay hoe fitsipahapitokisany faharoa mbola io ihany koa nanao indray ilay HCC miraitsy kombakomba miaro olo tokana miariary mihitsy ny fanapaha-kevitry ny HCC efa hitataratra izao ny fitongelana nisy fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana hoy ny solombavam-bahoaka ary tsy azo ekena izany ny ataon'Andriamatoandro Rajoelina miariary fa marionnetiny ny HCC sarabakolo ny Rajoelina na ny prime ministre na ny HCC zay mahatonga ny hoe raha ohatra tsika ka hiatrika fifidianana mampia ihany vokatra mety hivoaka eo satria hitanila le HCC ary efa niariary efa naseho an'izany tsy mandraina ndraiky ilay hatramin'ny farany izy ary be dehibe zany fa tsy indray mandeha misy fotoana ny zavatra rehetra dia arakaraka ilay mety ilain'le vanim-potoana ndroany aloha amin'ny télé sy amin'ny radio dia ho hitantsika eo rindrina eo fa raha ilaina midina an-dalambe dia midina an-dalambe fa hatreto aloha mbola tsy ilaina fa nitsakisahana ny lalam-pandrenana sy fanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy sy ireo tompony andraikitra eto amin'ny firenena nisy fanekeny nisy fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny firotsahako fijiny ny filoha teo aloha Andry Rajoelina izay tsy mizaka intsony izy pirenena malagasy ny fandava nisy filoany anteny-merandoholona hitantana vonjimaika ny firenena sy nisy fametrahana ilay gouvernemanta collégial na gouvernemanta iaraha mitantana nisy fitondrana ny firenena hoy ny solombavam-bahoaka mila fahasahina sy fanovana goavana ny fampandrosoana ny Madagasikara ho ny kandida larina faharoa Iado Andriananarivelo nandritra ny tafa izay nataony tamin'ireo solotena ny mponina tao Arivomambo manandanja ary zava-dehibe amin'izany ny fanaran-dalàna fa tsy fitiavana tombontsoa sy fifikirana amin'ny fahefana Gaeton Andriatsilafo misy eo amin'ny endriny maro ny tsy fanaran-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena ka antony mahatonga ny fampandehanan-draharaha ikatso tsy mandeha araky ny tokony ho izy ka hipaka any amin'ny vahoaka kajikajy politika hitazonana seza sy ny fahefana no mibahana io kajikajy politika io avy eo no miteraka fampifangaroana andraikitra hoy ny kandida larana faharoa Iado Andriananarivelo vokany ny fahefana-panatanteraka indray no mibaiko sy manao ny asan'ny fahefana-panao lalàna izay voafitim-bahoaka mikorosofahana vokatra izay ny fiainam-bahoaka eo ambany fitantanana ny fanjakana anie tsy mieritreritra fa rehefa mandeha ny fiainan'ny olona ny amin'ny commune rehetrarehetra sy any amin'ny fokontany tsirairay avy any izy amin'ny mahazo tompony ianao fanjakana ny faratampony satria milamina ny fiainam-bahoaka fa le izy ny olana eto amintsika dia tsy ilay famahana olana ny tena zava-dehibe fa le fijanonana eo amin'ny toerana dia mieritreritra zay le resako teo mieritreritra ianao hoe rehefa ohatra ka fofehanao daholo ny raha mpanjakana rehetrarehetra dia tavajanony amin'ny toerana ianao zany mila fahasahina sy fanovana goavana izany raha tiana ny ampandrosoan'ny Madagasikara sy alana amin'izao fantrana lalina mahazo ny vahoaka malagasy izao tafiditra anatin'izany ny fanatsarana ny fitantanana ny raha-raha-mpanjakana manomboka amin'ny eny fotony ny fitantanana izay tsy tokony isy fijerena loko na firehana politika inona zany ny fampandrosoana azo everiny dia izay ny vahano anatiny eo ary inona ny vahaolana hoentina amin'ny fomba fitantanana dia izay raha zaiko izay hoe ny firesaka fitsinjaram-pahefana tompona ndraiky tontolo manendry ianao talea dia meo azy ny andraikitra mahatale azy dia meo azy fitaovana anatanterahana ny asa iny na ininona loko politika na ininina fiaviana na ininina finoany rehefa tendren'ny fanjakana izy ho talea hiasa ho an'ny Madagasikara zany sy ho an'ny rehetrarehetra be ny tanàna ianao mino fa manao an'izany enganina ro namana be ny tanàna lanto amin'ny antoko rehefa be ny tanàna ianao dia be ny tanàna ny tanàna aloha
fa tsy za dia be nytanàna ny MMM ka dia zavaiko nikaratry ny olona rehetrarehetra fa rehefa tsy manana rehefa tsy MMM dia tsy mahazo maka kopia na tsy mahazo maka karama engany ka tsy manao an'izany ianareo satria tsy mampiova ninona zany vao mainka mandetika atsika rehetrarehetra ary toe-tsaina na nimba ny Madagasikara ary tsy nampiova atsika teto ary nasimba atsika teto omena fahefana sy fahatokisana ny eny fotony tolorana ireo fitaovana ahafahany manantanteraka ny asany izy ireo araka ny filany ny vahoaka zava-dehibe izany hoe ny kandida larana faharoa ary azo atao ny mampandroso ny Madagasikara raha tena miainy ny feon'ny vahoaka malagasy eny fotony ny mpitondra efa manana traikefa ahafahana mametraka izany ny kandida larana faharoa raha ny fanazavany nandritra ity fionana tamin'ny solotenan'ny mponina teto arivon'ny mamo ity vinavinaina ho tontosany fahadimy hatramin'ny fahafitony volana oktobra ho avy izao ny hetsika fotsy izay karakarain'ny olom-pirenena manoloana ny endrika tsy fanaran-dalàna sy zava-manjo ny firenena malagasy amin'ny lafiny maro amin'izao fotoana izao hetsika izay atao ampilaminana amin'ny toerana maro ka samy manao akanjo fotsy avokoa ny rehetra ho fanehoana fa miaina anaty fahasahiranana ny vahoaka malagasy ankehitriny fanadidina entiny Henri Florian mandritra ny 3 andro no vinavinaina hanatanterana ny hetsika fotsy izay isan'ny hetsika fanerina ataon'ny olom-pirenena tsy manaiky ny tsirarina sy ny tsy fanarahan-dalàna ary indrindra manoloana ireo olana iany ny voaka malagasy amin'izao fotoana izao hetsika izay natao ho fanerina ny mpitondra fanjakana sy ireo izay mieritreritra ny hitondra manoloana ny olam-bahoaka ankehitriny hetsika ampilaminana no atao amin'ny alalan'ny fanaovana lamba fotsy amin'ny toerana rehetra io majorité silencieuse afaka maneho hevitra ihany koa ary fantatry ny olona rehetra satria raha samy manao fotsy daholo Madagasikara angamba mety ho tonga saina ihany mbola mety ho maherery kokoa ary zany message zany angamba ampitaina amin'ny olona hoe milahatra na sisy zay zany le tanjona zay dia hoe andehotsika hanao fotsifotsy tsy voatery akanjo fotsy fa anao ban fotsy kaskety fotsy anehotsika fotsiny hoe tsy mety zavatra miseho tamin'ity Madagasikara ity mila madio Madagasikara zay ny dikan'le fotsy mila tany-tandalàna Madagasikara mila tsy ho tokony rarana ny faneho-kevitra malalaka anatin'ny filaminana anatin'ny mpampitonena ary ny fifidianana ny fikarakarana fifidianana le tokony ho tena ara-dalàna tsara ny tanjona zany dia zao hoe ny tena irinay aloha dia lasa fotsifotsy Madagasikara fotsifotsy ny olona rehetrarehetra manao akanjo fotsy ny olona rehetrarehetra manentana ny olona mba ho sa ntsika akory le hetsika zany tsy hetsika mihitsy hoe nisy etraketraka sa tsy fantatry hoe fanakirotanana tsia fa hetsika fotsiny hoe manao fotsy mijika fa manambara zany fa tsy milamina ny Madagasikara mila madio tsika mila fotsifotsy Madagasikara tsy misy hetsika manokana ity hetsika fotsy ity fa samy manao akanjo fotsy avokoa ny rehetra izay resy lahatra amin'ny zava-manjo ny firenena ankehitriny hitantsika hoe latsaka akaterena firenena be ny olona mety teaneo hevitra fa tsara zareo satria be deabe ny antony fitadiavana isan'andro mety ao koa ny fatahorana raha matahora isan'andro hitantsika moa zany reny zavatra miseho reny ao koa le hoe fitadiavana araka ny resahako teo dia io hetsika io zany fanitana ny olona aneo ny heviny amin'ny alalan'ny fomba tsotra nefa tsy manaka anazy zareo manao ny fiainana andavanandro fa mampiseho fotsiny izy hoe za dia miombon-kevitra amin'reto foto-kevitra vao tany sainy namako teo hoe tsy misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ity ka io fanaovana io hetsika fotsy io dia karazana fanairana ho an'ny ireo izay mitondra atsika ny fitondrana ny manam-pahefana rehetra hoe tsy faly izay vahoaka malagasy amin'ny zavatra miseho io koa le fanaovana fotsifotsy koa karazana satria ny tena mety hoe olan'ny olona hoe so dia zarery ny etsiketsiketo zarery no raisiny eto sy ny sisa fa fampisehoana firaisan-kina zany le izy rehefa samy manao fotsy daholo dia tonga saina hoe tsy zarery ke zany no mieritreritra hoe misy zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ity dia zay no mahatonga ny eritreritra hoe io hetsika io zany no ahafahan'ny olona mampiseho an'izay zavatra zay sy maneho an'izay firaisan-kina an'izay dia manao karazana fampitandremana amin'ireo izay mitondra ankehitrina na izay hitondra ho avy koa raha ny vinavinany mpikarakara ny hetsika tanterana ao anatin'ny 3 andro ny hetsika fotsy ity izay ataony fahadimy fahenina fafito ny volana oktobra ho avy izao mandrindra ny Madagasikara
raha tsy nainona feo intsony tatoato nivoaka ananaitra ny maro indray ny fanapa-kevitra ny raisy ny gouvernementa ifandrimbonana mikasika ny autoroute na ny lalambe mikodana mampitoy Antananarivo sy Toamasina tsy mazava ary tsy mangarara ny fomba fanatanterana ny tetikasa fanadidina nitninga eto Andriatsilava. Tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra nataon'ny gouvernementa ifarimbonana farany teo ny fanomezana lalana ny ministerany asa vaventy iroso amin'ny fandoavana ny ampahany voalohany amin'ny asa fanamboarana ny lalambe mikodana mampitoy Antananarivo sy Toamasina. Ny nanaitra ny rehetra tsy misy mangarahara ka nilazana hoe otrinona ny tena tetibidy avoaka amin'ny ampahany voalohany io. Fampafatarana io vola io izay tokony ho fantatry ny vahoaka satria vola mahoaka no ampiasaina. Fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe fa maninona no amin'izao famaranana ny mandaa izao no alefa ny vola be amin'ny tetikasa tahaka itony. Tsy izay fitondrana manaraka voafidim-bahoaka aorian'ny fifidianana izay atren'ny malagasy ve no tokony hamoaka vola be tahaka izany. Ampahany amin'inona ihany koa ity andoavana vola be ity. Ny fantatra teny hoe alohan'ny farany taona 2024 ity no vita ny 20 kilometatra amin'io autoroute io ary aritra 4 taona ny fanamboarana ny lalana izay mirefy 1.6 kilometatra. Raha tsy ivina voatany amin'ny fiandohan'ny tetikasa no efa nahitana olana maro io fanamboarana autoroute ka sain'ny filoha teo aloha atao io. Ny zava-misy voalohany ny 3 Desambra 2024 ny filoha teo aloha Andry Rajoelina no nanambara fa atomboka ny taona 2024 ny autoroute voalohany eto Madagasikara. Ny fahatelo ny volana Desambra 2024 izany hoe efa ifarana ny taona 2024 no nitanterahana teny talatany volon'ondry ny fametrahana ny vato fototry ny autoroute na ny lalambe migodana mampitoy Antananarivo sy Toamasina izay mirefy 1.6 kilometatra. Raha toka iray volana talohan'izay ny fahatelo ny volana Novambra 2024 no natao ny fanaovan-tsonify fanaraha-piaramiasa niaraka tamin'ny orinasa Egyptiana Samcret izay anatanteraka ny asa fanamboarana. Fametrahana vato fototra nentina ilazana fa tanteraka ny fampanantenana napetraka. Ny antony teo anefa ny fanatanterana ny asa no ireo olana maro mifandraika amin'izany. Tsy mbola fantatra amin'ny tetikasa ohatra ny isan'ny tetezana, isy tonelina ve sa tsy sy ny maro hafa. Tsy mbola voafaritra mazava ny anaran'ny fokotany sy ny commune olalovany, ny isan'ireo tokantrano sy ny fianakaviana tsy maintsy afindra sy ny refin'ireo tany voakasika izany. Ny any voalaza dia ny hoe miala eto Antananarivo ny lalana izany hoe eo Ankorondrano mandalo Antsarasaotra, Sabotsynamehana, Ambohimanga Rova, Anjozorobe, Andaingo ary mifarana ao Toamasina. Fanontaniana napetraky ny maro tany ampiandohan'ny tetikasa ny hoe ovina no nataony fanadiadiana momba ireo rehetra ireo, ovina no nisy ny appel d'offre amin'ny asa fanamboarana, ohatrin'ny namarina no alohan'ny fanjakana malagasy amin'ny fanamboarana io lalana io. Tsy ivina ihany koa fa ny 15 ny volana May 2024 nilaza ny teo anivy ny ONE na ny Office National pour l'Environnement fa tsy mbola nahazo fahazon-dalana ara-tontolo iainana ny tetikasa na efa nanomboka namariparitra sy nanotitra ireo tanimbary sasantsasany izay anaovana ny lalambe mikodana ny autoroute aza ny fitondram-panjakana. Manoloana ny zava-misy eny amin'ny 15 amin'izao dia efa fantatra zareo dia efa nisy fipetrahana sy manoloana azy efa ampahafantarana ao an'io izay hoe tokony halaovana permis environnemental fanombohana tetikasa. Efa nampahafantarana ihany zareo izay zavatra io mandraikitra ao an'io hoe alefaso le izy izay moa tonga antsika tafiditra ao anatin'ny tompana fanaovana ny tatitra fahatongavana le tatitra ny fanadihadiana ara-tontolo iainana ety amin'ao an'io dia mirosotsika amin'ny fanaovana fanombanana ara-tontolo iainana amin'izao fotoan'izao zany. Tsy niandry ela nisorona tsy eo amin'ny toerany intsony ny tale generalin'ny ONE raha nilaza fa tsy nisy ho fahazon-dalana ara-tontolo iainana ny tetikasa autoroute io. Miariary araka izany ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitondra. Tsy misy fiomanana mialoha ary tsy misy paikady apetraka mialoha amin'ny fananganana tetikasa goavana tahaka ny autoroute. Tsy ho an'ny autoroute ihany, maro ireo tetikasa goavana ny roson'ny fanjakana nahitana olana tahaka izany. Raha tsy ilaza fa tsy ny teleferika sy ny tana masoandro. Mbola tsy resana ihany koa ireo tetikasa roa lehibe hafa ny filoha-pirenena teo aloha eto Antananarivo renivohitra dia ny Vrotte sy ny flyover. Efa voalaza tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ve fa efa nisy fanadihadiana ara-tontolo iainana mikasika izany sa ho tahaka ilay autoroute ihany koa. Nanao fanambarana manoloana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena androany hirovondrin'ny kandida ao amin'ny distrikana Parafaravola tsy nanaiky ny fanitsakitsana amin'ny venimbenina ny lalam-panorenana izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Fanampanazavana mikasika izay.
ny président sénat no voalaza mazava tsara ao anaty lalam-panorena fa misolo toerany ny président république rehefa nametraka fametram-pialana izy tsy hitondra ny firenena satria candidat izy. Manoloana zany zavatra zany dia miteraka fanahina be eo amin'ny fitantanana ny fifidianana izany toe-javatra izany. Ao ihany koa ny tsy fandraisana andraikitra zay nataon'ny président sénat manoloana ty zavatra ity. Kanefa no ny antony tsy fantatra zay tsy mazava dia hoe tsy afaka hitantana an'izany ary tsy afaka hanao an'izany andraikitra zany izy. Manome fanahina koa zany zavatra zany. Eo ihany koa ny certificat de nationalité ho an'ny filoham-pirenena teo aloha zay tsy mazava ny fihaviny hoe avy aiza iza ny nanome azy fa dia mipetraka ny hoe noraisin'ny ACC ny filatsahan-kofidiana ary afaka milatsaky izy. Aty amin'ny district Anamparafara dia maro ireo olona tsy tafiditra ao anatin'ny lisy fifidianana ary dia ireo olona heverina fa tsy mpiandany amin'ny candidat anankiray dia maro tsy tafiditra ao anatin'ny lisy fifidianana. Koa manoloana ireo rehetra reo mpanohana ny collectif des candidats ho anareo parlementaire ihany koa raiso ny andraikitra reo miraisy ianareo hina fa dia anareo no jeren'ny vahoaka amin'izao toe-draharaha mafana eto ny firenena zao. Raha izay ny tany Amparafaravola manoloana ny osika sy tsy fahatombanana eo amin'ny fandridrana ny fifidianana miantso ny mpitondra fanjakana andray fepetra ihany koa ny solotena ny firaisan-kinan'ireo candidat ao Toliara. Mangataka ihany koa izy ireo ny jerena manokana ireo fitarainana sy fitakiana samihafa ataony sehatra maro amin'izao fotoana. Fanampanazavana mikasika izay. Maro loatra ny fictif na bureau de vote na électeur ato amin'ny province ny Toliara. Manana proof mazava izahay. Ohatra 815 bureau de vote ary 570 500 électeurs fictifs réservés à l'avantage d'un candidat ankoatra ny stratégie hataonareo fanjakana. Olona efa verzo article 42 no mbola ekena hirotsaka ho fidina. Ao raha ny HCC, ny CENI, miniana mikipa, ny mpampianatra mpikaroka izay loharano poiran'ny fahalalana dia efa miteny. Ny syndicat miankina, tsy miankina, ny mpiasa-panjakana, collectif des candidats, collectif des administrateurs efa manao antsoavo. Vahoaka anie ambadikireo olona reo e. Mikiribiby nareo te hiroso amin'ny fifidianana maloto. Tompona andraikitra feno amin'ny hisiany korontana ianareo raha tsy miroso amin'ny fifandaminana. Isan'izany koa ianareo mpitandro filaminana. Mieretsereta fa masina ity tandrazana iombonana ity. Dia izay ihany koa mamarina ny tapany voalohany fampalalam-baovao mamefotoana anao aoriany dokam-barotra fohy. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isanandro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Université PEF. Parcours études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options.
développement d'applications et web, réseau et base de données, droit, diplomatie et relations internationales, management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Santo, prix de la RSE Changement climatique 2021. Santo, massif de santé. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Santo. Santo, l'eau bio des Jeux des îles de l'océan Indien, Madagascar 2023. Ndao mokatra aingana kokoa mba aleo tena ara-tsakafo. Ampiasao ny motoculteur manana tanjaka ilainao sady mora kojakotsaina. Ampiarao amin'ny remorque mahazakatra amin'ny ray faingo 5 taonina. Ampikotiarana vitsy mifidy lalana. Sy angady maranitra natokana ho azy. Azonao jifainao amin'ny Batimax tsara lalàna, ex Universal Import. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mora. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution MVOUL. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Boisson vovao, Esti Sento, Natawanao. Fahilako mon premier yaourt ihany hono ny azy e. Yaourt vita malagasy azo avy amin'ny ronono no nikarakarain'ny Fahilak. Ilay namana akaikin'ny neny. Yaourt natokana ho an'ny ankizy, manampy azy amin'ny fitombony, be protéine ery, mitondra ny vokatsoa natoraly ny ronono sy ny tsara indrindra avy amin'ny kobam-barim-bazaha, sady matsiro no malefaka ery. Fahilak mampitombo ny ankizy amin'ny fifaliana foana. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire.
tapany faharony fampalalam-bavao eto amin'ny Cool TV mamerina ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy asaiko ianao anaraka hatrany ny fampalalam-bavao anohitantsika izany ary hatramin'ny volana novambra 2024 ireo praikitra raha maromaro no tsy nandraika raha manohy ny fitakiana izay natao tamin'izany fotoana hoy ny sindika ny praikitra raha androany tsy nisy ny va ihany koa ireo fitakiana hafa nateo aza ny fiaonana sisilany iamafy ny fitakiana raha toka tsy misy ny finiavana ma ireo teboka telo izay angatahin'ireo sindika androany fanadidina. Eritaona taorian'ny fitakiana sy fitokonana izay nataon'ireo praikitra raha teo anivon'ny fitsarana tsy mbola nivaritra amin'ny androany ireo olana nateo aza ny fifampidiniana tamin'ny rotonta raha nambaran'ny filohan'ny sindikany praikitra raha tsy misy ny finiavana ama izany izay tsy andaniam-bola firy ho hiatrany fanazavana. Mbola tsisy tena mbola tsisy nenina ny fivoriana aloha dia nisy foana hatramin'ny tantanany teo ary tsy tapaka fa dia ny concrétisation zany tena tsy misy ary zay mahatonga ny tsy afa-po ny sasany nefa mangataka vetivety dia voavaly amiko volonté fotsiny raha misy volonté ny mpitantana amin'izao fotoana zao efa niva efa ely io fa ny volonté hanao an'izay mihitsy tsy misy saky miezika dia tsisy vola nefa tsika hitantsika inona ny zavatra tsy nandaniana vola teto amina miliara ohatra ny jeu des îles mialatsiny fa za sportif amiteny an'izany fa nenenge zavatra ohatra n'iny ary mifitakeny tsy andoavam-bola akory na ariary folo fa tsy tanterahana impiry moa zahay tao anatin'izay fitakiana zay mba nangataka feona tamin'ny mpitondra ambony ny filoham-pirenena mihitsy nametrahana fitakiana fangatahana fiaonana na mivantana zany na nametrahana audience fa tsy noraisina mihitsy tapitra ihany mandany vita ihany démission zany hoe zay mihitsy hoe zany natao tsinitsina ty corps misy anay ty ary zany dia tena ho sahana eny miteny fa ho mafimafy ary hoenjakenjana satria efa tafa ohatra loatra ny mizana tsindrinila zay misy lany ato amin'ity ministera ity. Teboka telo mazava no takiana ireo praikitra raha andrasana fepetra avy amin'ny ministera raha ny fanazavana ankoatra ny fahatapahan'ny karama hatramin'ny volana novambra 2024 izay tsy niverina hatramin'izao isan'ny tankina ny fanomezana lanjany diplôma izay nanana ireo praikitra raha ireo. Nangataka izay ny resaka versement satria ny akamarony ny greffier 80-90% manana diplôma na maîtrise hatramina master 2 misy manana DEA misy hay greffier impossible zay nandritran'ny 12 taona ny considérena ny diplôma zay anananay ny ministère nefa manao recrutement parallèle ary dia considéré ny diplôma andreo fizay greffier fizay praikitra raha zay nitaky an'izany tao anatin'ny taona maro tsy nahazo fahafampo mikasika ny considération ny diplôma zay anananay hatramin'izao fotoana zao. Ny fahatelo raha telo ny corps mandrafitra ny ministèran'ny justice dia zay reriny tsy manana zany ordre de poursuite zany amin'izao fotoana zao na autorisation de poursuite hitantsika nahazo hatramin'ny maire mialatsiny manonona an'izay misy corps vao niforona tato ato azy efa manana an'izany tsy andoavam-bola zany fa ny volonté mihitsy ny tsy ananan'ny ministère amin'izao fotoana zao ny fitondram-panjakana. Raha iverenana tapitra tamin'ny volana jolay lasa teo ny fempotona nomeny ireo praikitra raha ny ministera ahafahana mamaha ireo olana anatanteraka fivoriam-be iraisana ireo praikitra raha hanamafisana ny fitakiana raha ny fanazavana ary hiamafatrany ny fitakiana. Fotoana izao hanaovana fanadihadiana ny mikasika ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena raha nambaran'ny FES araka ny mivoatra ao amin'ny latsohatra ny gazety boky politika izay nivoaka androany maro ireo zavatra mbola mampametra-panontaniana amin'ny toetra raha eto amintsika ka ilaina fiheverina avy amin'ny olom-pirenena tsirairay avy ho hiatrany ny fanazavana. Fanadihadiana mikasika izay. Ankoatra ny olana amin'ny fahatapahan-jiro mbola maro ireo toetra raha na ara-politika izany na ara-toekarena izay tsy mifandray eto amin'ny firenena. Antony nampitondraina ny lohatenin'ny gazety boky politika Le courant ne passe plus ny zava-misy eto amin'ny firenena izay ilaina fahatsapahatena ny olom-pirenena tsirairay. Raha nambaran'ny FES tokony hisatrany ny fifamidiniana tsy hisiany korotana izay miampaka amin'ny vahoaka malagasy. Karazana fametrahana fanadihadiana anankiray zany io ary famokafana jeritra anankiray famokafana fanadihadiana entina hisintomana ny saina sy ny maso-panahiny tsirairay hoe aizany tsy mampasy le courant inona ny andraikitsika ao anatin'izany ary araka navelotoe tsika ny olom-pirenena tsirairay dia manana andraikitra ao anatin'izany zavatra izany. Fotoana sy ataontsika hoe occasion sy agenda tena mety zao ahafahana mametraka fanontaniana sy manadihady sy mamolavola ataontsika hoe paikasy be sa mamokatra varavara no anaty
forme discussion amina réflexion dia izay ny anton'le voahevitra hoe le pasopolo ankilany vampitoana hitrangana zavatra maro ny ankatoko ny fividianana tahaka izao olona manana viana sy matotra izay manana politika lavitrezaka ny tokony himasoany olom-pirenena anatin'ny 5 taona manaraka raha nambara ny tony an-dantsohatry ny politika. Fividianana ataontsika hoe raha dika amin'ny fomba malalaka zany sy tontolo iadina nefa ny tontolo ifaliana ihany koa misy lafina anankiroatra zay ny ady voalohany aloha zany atao ady hevitra ady ampiasan-tahatra ny mpifidy nefa ndraraisika amin'ny lafiny mpifidy ihany koa matetika koa ampifaliana ihany koa reo sy tokony adontsika zany ampifaliana ihany koa reo propagande reo campagne électorale zay rehefa ampelezan-kevitra zao ho an'ny ino misy teo ho an'ny vahoaka dia zay foana zany le ataontsika hoe fampatsahivana foana zay hoe mety eo le fifaliana mety eo le fizarana fitaovana kely fa tokony fotoady-kevitra foana ao an-tsainy tsirairay aza vity zany ny safidy aza vity ny vato mety eo ny fifaliana kely mandalo indray ataontsika hoe raha vola leo mandalo sa fifaliana zay roapolo ary mandalo fifaliana fa ny 5 taona manaraka ny mila jerena. Nivoaka androany araka izany andiny faharoa amby 30 amin'ilay gazety boky izay navoakan'ny FESIT ankoatra ireo politika sy toe-karena samihafa ahina ny lafin'ny tontolo iainana eto Madagasikara indrindra amin'izao vanim-potoana izao hiatran'ny fanazavana. Falafim-bavao hafa kosa indray nitaraina ananao antsoavo ijerena akaiky ny zava-misy eo anivon'ny commune ny lefitry ny ben'ny tanàna ao Ambohibao Anteroko antony nesoriny ben'ny tanàna tamin'ny andraikitra sahany io lefitra voalohany io raha tsy nanaky iray tsy kombakomba amin'ny fanaovana osika fanadidina. Ny faharoa amby folo ny volana septambra 2024 lasa teo natsahatra ny ben'ny tanàna tamin'ny andraikiny ny lefitra voalohany eo anivon'ny commune noho ny antony maro. Isan'ny voalohany amin'izany raha ny fanambarana nataony ny maraina teo ny tsy fanekena hanao sony taratasy osoka sy ny tsy fanekena iray tsy kombakomba amin'ny tsy fanarahan-dalàna ataony ben'ny tanàna. Dia tsy nanaiky ny fanelina ahy hanao sony taratasy osoka mba hangalarana ny fananan'olona ara-dalàna ny tenako. Faharoa, ny tenako dia vavolombelona nanaty maso ireo fandikan-dalàna izay ataony ben'ny tanàna ao amin'ny commune ary manana pirofo izay amin'ny endrika takin'ny lalàna mahakasika izany. Noho izany dia nataony izay fomba rehetra anesorana ahy satria sakana sy manelingely azy amin'ny fanatanterahana ny asa ratsy ny tenako. Fahatelo, miaro ny zo sy ny tombontsoan'ireo mpiara-miasa madinika sasany toy ny ao amin'ny birao ny fananantany, ny mpanao légalisation, ny certification mba hanenena azy ireo hanao osika sy ny fanarahan-dalàna. Faefatra, dia tsy nanaiky ho piray tsy kombakomba aminy sy hijoro tamin'ny fahamarinanao teo amin'ny fanatanterahana ny andraikitro. Fahadimy, tsy ekeko ny fanaovana tantely afa-drakotra ny vola sy ny fananan'ny commune amin'ny endriny rehetra ny tenako. Ary ny tena anaovako izao dia matahotra ny haiko sy ny hainy ankona sy ny fianakaviako satria efa niantra tamin'ny tenako ny fikasitanana ay sy ny finiavana mony ay nataony vadiny numera io koa manay aho fa itomby sy iomby izany fififona ny haiko izany. Taratasy mikasika amin'ny fampivarotana toy ny fiara sy tany io voalaza fa osoka saina ny soniaviny io. Efa nametraka fitoriana teny anivon'ny Bianco mikasika izao toedraraha izao ity lefitry ny ben'ny tanàna nesorina teo amin'ny toerany ity raha ny fanazavana ary nametraka fitoriana ihany koa. Fanapara-pahefana no miseho hoy izy ka tsy ekena ny tranga tahaka izao. Andrasana ny mety ho toyny ny ben'ny tanàna ao an-toerana izay mbola tsy nahazoana fanazavana mikasika ity tranga ity. Nankalaza ny fahadimy amby 30 taona ny androan'ny orinasan'ny OPAC izay misehatra amin'ny famokarana emballage sy ny fanamboarana carton eto Madagasikara tanjona sy vina napetraka hatrany ny ampivoarana ny indostria malagasy eo amin'izay famokarana emballage sy carton izay eo ihany koa ny hanomezana lanja ny vokatra vita malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fanadihadiana entiny Christian Dimby.
nototosaina androany tetsy amin'ny foibe no ipaka andotapenaka ny fankalazana amin'ny fomba ofisialy ny fahadimy amin'ny 30 taona nitsanganan'ity orinasa ity. Orinasa malagasy izay misehatra amin'ny fanaovana emballage sy ny fanamboarana carton eto Madagasikara izay miparika maneran-tany raha ny fanazavana. Tanjona sy vina napetraka amin'izao fankalazana ny fahadimy amin'ny 30 taona izao ny ampivelarana ity sehatra ity eto amin'ny firenena fa eo ihany koa ny ampiroboroboana izany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny tena zava-dehibe androany dia efa feno 5 amin'ny 30 taona ny orinasanay ary azo lazaina fa fahombiazana tokoa izany raha oharina amin'ireo orinasa malagasy hafa. Ny orinasanay mantsy dia efa fantadaza maneran-tany indrindra eto Madagasikara fa eo ihany koa ny manerana ireo nosy aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Antony voalohany mahatonga izany ny fanananay fahaiza-manao manokana fa indrindra dia misy anay avokoa ny faritra rehetra eto Madagasikara. Araka ny efa nolazaiko taminareo tamin'ny fandraisam-pitenenako teo, mila anay avokoa ireo mpanjifa rehetra amin'ny sehatra rehetra satria rehefa manondrana entana dia tsy maintsy mila carton. Noho izany dia matoky anay ireo mpanjifa ary fantany fa ny zavatra forononay dia tena manara-penitra ary koa miantoka ny entan'ireo mpanjifa tsy ho simba mandrapatonga any amin'ny toerana andefasana azy. Raha tsy ahivina, niforona tamin'ny volana Aprily 2026 ity orinasa malagasy misehatra amin'ny famokarana emballage sy carton ity. Nisehatra olana ny orinasa tao aorian'izay, indrindra tao aorian'ny fandalovan'ny valanaretina Covid-19. Anisan'ny fanamby napetraka araka izany ny fampivelarana ity sehatra ity, indrindra eo amin'ny fitadiavana lalam-barotra iraisam-pirenena. Zava-dehibe ny fampianarana sy famolavolana tanora AMF ny sehatra ny toekarena eo anivon'ny firenena iray ahafahana mampandroso ny fampandrosoana izay tsy tokony afangaro amin'ny fanaovana politika raha ny fanadidina natao. Manandanja ary zava-dehibe eto amin'ny tany sy ny firenena ny famolavolana sy ny fampiofanana ireo tanora ho isan'ny mpandray anjara amin'ny fampandrosoana. Tafiditra anatin'izany ny fampiofanana azy ireo ahysehatra amin'ny fampivoarana ny toekarena, ny fampianarana sy ny fanabeazana ary koa ny fahaizana mitantana sy manolotanana ny eny fotony. Tsy tokony afangaro nefa ny politika sy ny fampandrosoana raha tiana ny azo vokatra tsara amin'izay sehatra ny fampiofanana sy ny fampianarana ny tanora izay. Ao anatin'izay ihany koa mitarika ny tanora sahady ampandroso ny firenena amin'ny alalan'ny traikefa sy ny fahaizana ananany. Amin'izay développement izay moa matetika ny resaka raha vao hoe fampandrosoana dia any amin'ny resaka politika matetika fa ny SDES kosa dia mazava tsara fa ny politika anay dia ny politika fitezana ny tanora hampandroso ny firenena. Zay ny mahatonga ny SDES misy manerana amin'ny Madagasikara satria ireo les travailleurs sociaux reo dia misehatra sahady ny amin'izany asa eny fotony zany hoe ny amin'ny terrain. Raha tsy ilaza aminareo zay hoe ny ESDES dia miara-miasa akaiky amin'ilay ONG CDM anisan'ny manao an'ireny voly avitra mirindra miaraka amin'ny tetikasan'ny FID ireny. Raha toka mbola mitokona ireo mpampianatra mpokaroka eny anivon'ny Université Mpanjakana manerana ny nosy amin'izao fotoana, efa manomboka kosa ny taom-pianarana 13 420 ho an'ireo sekoly ambony tsy miankina. Tranga izay mampametra-panontaniana ireo ray aman-dreny, indrindra ho an'ireo izay manana zanaka afaka baccalauréat tamin'ity taona 13 ity. Ny Université Mpanjakana izay nandrandraina io mitokona lava io. Maro ny ezaka tsy maintsy atao hanatsarana ny setry ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara amin'izao fotoana. Hoy ny teo anivon'ny Action Média Francophone Madagasikara androany ny fanindran-dalana amin'izany. Mpanao gazety miisa 530 no nahavita fiofanana hiatrehana ny fifidianana amin'ny volana Novambra ho avy izao. Christian Zimby. Ilaina ny fanomezana fampiofanan'ireo mpanao gazety indrindra amin'izao vanim-potoana hiatrehana amin'ny fifidianana izao. Hoy ny teo anivon'ny AMFM na ny Action Média Francophone na Madagasikara. Manoloana izany, misy 530 ireo mpanao gazety notolorana mari-pahaizana androany tetsakerana eo amin'izay tontolo ny asa fanaovan-gazety izay. Ilaina foana ny fiofanana na efa 4 taona na efa 4 taona no nanaovana ny asa tahaka ny asa rehetra dia zava-dehibe tokoa ny fanarahana fiofanana dia anisan'izany rehefa akaiky tahaka izao ny fifidianana dia
fampatsiahivana ny tena izy fampatsiahivana natao rehetra ho an'ireo efa misy traikefa fanomezana ihany koa fiofanana ho an'ireo tanora satria misy ireo tanora zay vao anao an'le asa hoe andrakotra fifidianana amin'ny asa fanaovan-gazety dia ireny nomena fiofanana ireo efa manana traikefa indray dia miezaka foana manatsara manampy fahalalana hafa satria mivoatra ihany koa ny teknôlôjia mivoatra ny zavatra rehetra dia manaraka an'izay fivoaran'izay ny asa fanaovan-gazety. Anisan'ny voatra tao anatin'izao fampiofanana izao ihany koa ny mahakasika ny izo mpanao gazety akavavao ankalalahany. Anisan'ny fangatahana nataon'ny mpiofana tao aorian'ny fiofanana iny ny fafahana misitraka ny fahazom-baovao eo amin'ny lafiny rehetra. Anisan'ny nosotonina tamin'izany ny sain'ny fitondram-panjakana mba hanome an'izay malalaka izay. Izao vao maika fotoana ilana an'le hoe fahafahana misitraka an'ilay vaovao maro ny liana maro ny olom-pirenena liana dia atao aingakaingana kokoa anga ny fanomezana ny vaovao sokafana kokoa amina mpanao gazety mety hoe tsy mahazatra azy ohatra fa mpanao gazety politika mahazatra azy nefa ny mahabetsaka ny vaovao amin'izao fotoana izao dia mirotsaka tsehatra ny mpanao gazety maro dia izay mba hangatana hoe sokafana ny mpanao gazety rehetra mihitsy. Nanomboka tamin'ny 7 ny volana septambra lasa teo ny fampiofanana tetsy Ankerana ary naharitra 4 andro izany. Hetsika izay nona fa hitondra fampivoarana eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety raha ny eto Madagasikara manokana. Hiavaka tanteraka ny festival international Madagascar amin'ity taona ity hoy ireo mpikarakara noho ny fisian'ny toerana maro ahitana ny fankalazana hanomboka ny 5 volana oktobra ho avy izao ny hetsika ary ahatra herinandro be izao hiavaka tanteraka ity andininy fa 4 ity hoy hatrany ireo mpikarakara. Fanadidina. Raha ifantohan'ny mpihira maro amin'izao fotoana izao ny gadona tropikaly eto amintsika. Tsy latsaka ambany ihany koa ny fankafizan'ny malagasy ny mozika jazz amin'izao fotoana izao. Hoy ireo mpikarakara ny Madagascar Jazz tamin'ity androany ity. Ho tanterahana ao anatin'ny herinandro be izao ny hetsika Festival International Madagascar amin'ity taona ity ary toerana telo samihafa no ahitana ny hetsika raha ny fanazavany tompona andraikitra. Tena nampiavaka an'ity 34e édition zay zay zany anisany ray. Zany hoe sady ny Antsirabe ho hitanareo fa ny herinandro pendant ny maritra manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 15 ny volana oktobra tsy mitsahatra mihitsy fa misy zavatra foana. Taloha zany nisy zao ohatra teny Antsirabe fa ohatra hoe le zomasy sabotsy na sabotsy sy alahady mba namena toerana koa zany misy koa zany Madagasikara tamin'ity tany Antsirabe. Ny mampiavaka anankiray ihany koa zany amin'ity dia io isorana ny Suisse io izay fanambarany hoe ny ambassade de Suisse moa zany. Le groupe avy zany anisan'le groupe io zany misy ny directeur ny Jazz Swiss School ary zava-dehibe ho atsika mihitsy zany eto aty Madagasikara nisy n'izay satria efa vonona izy izara anao atelier izy ny anankiray ho an'ireo mpitantana fianarana mozika eto ary entanina daholo zany na reo mpampianatra azy afaka makany koa satria hitondra ny ahoana moa zany expérience an'izy amin'ny momba fitantanana ary anome torohevitra zany amin'ny amin'ny fampianarana ny fomba fitantanana mozika ny fomba fizarana mozika izy atelier anankiray ho ataony koa ho an'ireo izay mpitendry mozika malagasy ary tsara ho antsika mihitsy manararoatra amin'ny fotoana ohatran'ireny. Ho hitany rehetra ao anatin'ny page Facebook Madagascar sy ny envaky jery maro samihafa araka izany ny fanaram-potoana mandritra ity herinandro isiany hetsika ity na ny eto Antananarivo na ny Antsirabe na ny Anampiefy sy ny toerana maro samihafa. Ho amin'ny maresaka any ivelany kosa indray ny rohitra nidina andalambe manohitra ny fanapakevitry ny fitondrana armeniana irom-ponina any an-toerana androany manoloana ny fanekena ny fifampiresana tamin'ny Bakou izay nanafika tany amin'ny renivohitry Azerbaijan taky ny vahoaka armeniana ireo ny alan'ny Prime Ministre Nicole Kachinian. Fanadidiny eo amin'ny sariny France 24. Nidina andalambena ny unitsy fahafalimy manoloana ny fanapakevitry ny mpitondra ny vahoaka armeniana androany. Midika ho fahalemena sy fileferana eo anatrehany Bakou ny fifampiresahana izay nioroson'ny rotonta ho ireo vahoaka ka enatra ho azy ireo manoloana ny fanafiana nataon'ny Bakou voatsela izay nahafatesana sivily misa 200 ary naratra 700.
antony dinan'izy ireo an-dalambe androany ary nitaky ihany koa ny alan'ny prime ministra any an-toerana ampitandro ny filaminana maro no manerana nyreny vohitra hoe Armenia nanomboka ny maraina teo mpanao fihetsiketsehana manodidina ny 20 no nosamborona ankilany ireo mponina ho Karabakh any arivony amin'izao fotoana no mitsoaka any amin'ny manodidina ny tombo miaramila Rosianina izay sady tsy misy sakafo no tsy misy rano raha toka efa nampanantena ny anome ireo i Bakou nandritra ny fifampiresahana omaly saingy tsy mbola notanterahiny misy avritaka ny tanteraka ireo mponina any Armenia amin'izao fotoana manoloana ny toetra rà ireo mponina ireo izay manamafy ny fampiraisana azy ireo amin'ny faritra izay namono ny vahoaka tao amin'ny anjatony andro itsalasa izay mbola mitoky kosa ny fifampiresahana eo amin'ireo manam-pahefana amin'izao fotoana mahakasika ny fampidirana indray any Karabakh anatin'ny faritry ny Sistan ny Azerbaïdjan. Dia izay ihany koa no masaka azy natolotra aminao amin'ity anivity izao ny sekretary tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Nivava. En choisissant l'université PEF, PEF et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Vous a présenté Nivava. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.